Exodosy toko fahasivy amby folo. Exodosy toko fahasivy amby folo a raha sitrakareo a raha antsika mamaky a ny andinin'ny faefatra sy ny fahadimy amin'izany exodosy a sivy amby folo zany avana. Exodosy sivy amby folo andinin'ny faefatra sy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo a efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary ny napakanesako anareo a ho aty amiko. Koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa aia ny tany rehetra. Somary lavalava le teny a dinge avy antsika indray mandehandray faefatra sy fahadimy a. Ianareo a efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo a tamin'ny elatry ny voromahery a ary napakanesako anareo a ho aty amiko. Koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo a fa ay ny tany rehetra. Le eo tenatena ny andiny fahadimy le programan'Andriamanitra manao hoe ho rakitra soa, ho rakitra soa seriavana no afatra ho antsika androany a resaka rakitra soa. Zafady eo amin'ny raha vakiny eo amin'ny teny hebreo dia hoe usegola wa, usegola wa. Tsy manintsika mianatra teny hebreo satria na ny teny baiboly protestanta raha sarotra amin'ilay fantikana azy. Baiboly teny frantsay koa sahirana mandika azy le hoe segola, tsika mba mianatra reny hoe agape, eros, filia reny ihany dia hoe ozy izy ny tompo hoe ho segola wa ianao. Second darby mandika hoe vous m'appartiendrez en propre, vous m'appartiendrez en propre, hoe ho anah manokana ianareo, ho anah mihoatra ianareo. Fa le teny malagasy a hitarafana kely le dikany ihany hoe rakitra soa littéralement manko segola hoe trésor précieux, trésor précieux. Tian'Andriamanitra ho atao trésor précieux eny ianao ry havanao. Ny dika teny diem no azo lasaina hoe mifeny izy rehetra, mameny izy rehetra rehefa miteny izy hoe ho fananana sarobidy manokana hoa ianareo, ho fananana sarobidy manokana, zay le trésor précieux. Zay vaovao mahafaly amin'izao marain'izao ry havana hoe ankehitriny raha mety ianao atao koa segola ianao, atao koa segola, atao koa trésor précieux. Dia raha jerentsika le natonga z'Andriamanitra hiteny amin'ny zanak'Israely hoe ianao atao koa segola. Dia averina vakina ny andininy faefatra ry havana melohany le andininy fahadimy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo a efa nahita izay nataoko a tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo a tamin'ny elatry ny voromahery ary ny nampakanesako anareo a ho aty amiko. Ny olona manaiky izay antson'Andriamanitra ho azy ho segola dia io amin'ny andin'ny faefatra io aloha fahamarinana voalohany hoe manaika hakany aminy, manaika hanantona azy. Miteny amintsika fiangonan'Andriamanitra amin'izao marain'izao ry havana hoe manakeke zahay, makanesy aty amiko hoe. Raha hoe mipetraka teto amin'ny premier ban teto azy ianao tsy midiky izany hoe efa akaiky an'Andriamanitra ianao, mivata be ianao no mety akaiky n'Andriamanitra satria tranony ty fa ny fonao, fanahinao, sainao mety lavitra azy. Famarinana voalohany tenenin'ny tompo aminao, teneniny amintsika tsirairay amin'izao maraina dia hoe makanesy eo amiko, manakaikay za. Raha jerena ry havana le andiny faefatra misy an'izany fahamarinana zany dia mampatsiahy izy hoe ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina
izy eto ambotitrenimbohitra eto a handray ny dity folo a de hoe tenenan'andriamanitra hitanareo zay nataoko tamin'ny Egyptianina telo volana lasa zay manko no mitranga zao tantara zao telo volana lasa torinany hoe nataon'andriamanitra tamin'ny Egyptiana. Inona nataon'andriamanitra tamin'ny Egyptiana? Reo Egyptiana reo a nanandevo ny zanak'Israela 400 taona tany Egypta. Aveo a rehefa nafahan'ny Mosesy reo zanak'Israela reo a mbola nenjehan'ny Farao sy ny miaramila sy ny Kale sy ny Masika tany anevitra. De aveo a reo zanak'Israela reo a tojo ny ranomasina mena riavana. Hitanareo nataoko tamin'ny Egyptiana hoy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israela. Inona moa dikan'izany hoe hitanareo no nataoko tamin'ny Egyptiana? Toy ny teny amintsika Andriamanitra, oka zava le resaka, oka zava le resaka. Nareo 400 taona andevo tany Egypta, napahoriana mafy tamin'ny asa, napahoriana tamin'ny fitondrana feno abibiana, tamin'ny fitondrana feno cruauté. Tsy afaka namonjy tena ngenareo tsy afaka namonjy tenanareo a. Raha tsy za aloha nandefa an'le loza folo tamin'ny Farao zay le izy, oka zava-tsara zany. Ary nareo nenjen'ny Farao tany inevitra ka hoe tapidalaka le teo anatrehan'ny ranomasina mena. Nareo hoe tsy afaka hoe andeha hipity andeha hilomano amin'io ranomasina mena io fa zany nampandehanareo namaky ny ranomasina mena toy ny mandia tany maina. Oko fantatrareo zany. Hitanareo ny nataoko, hitanareo ny nataoko, ary hitanareo ny nataoko fa non seulement tsy mahavita tena ianareo, ary en plus zange no micontrôle ny zavatra rehetra. Za no micontrôle ny zavatra rehetra. Mino zany ve ianao ry havana fa mbola hoe micontrôle ny fiainanao Andriamanitra na toy ny mbola any Egypte ianao voafatotry ny fanao ohatran'izao sotra ohatran'izao, na ny nefitra indreo enjehan'ny Farao sy ny miaramilana eo anoloananao tabidalaka lenao. Mino venao fa nazany ara-ny fiainanao Andriamanitra contrôle ny fiainanao io miazona ny fiainanao eo ampelantanana. Ajereo ny fomba mahagaga averitsika avakena kely 5 hoe ianareo a efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptiana sy zay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery. Ahoana moa izy hoe sy zay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery. Ry havanao ho antsika zay mamaky ny boky ny Exodosy na ny testamenta taloha Deutéronomie sy Numérie ohatran' zany, tsy nahita fotoantsika hoe namaky tsika nanomboka hatreto de io fa hoe taingina voromahery na tany amin'ny elatry ny voromahery ny zanak'Israely. Tsy misy an'izany eo. Nefa ozy izy ny tompo hoe hitanareo ozy izy nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery. Ry havanao te hitondranao ankehitriny Andriamanitra amin'ny elatry ny voromahery. Inona ny dikan'izany? Sary ny teny izany. Nafinaritra ny fanazavany ny mpandinika azy ry havana. Ozy izy ny mpandinika le zara le ty biby reny hoe voromahery ozy izy rehefa hoe foy le zanany de mipetraka ao amin'le tranony vorokely eo. De le ray na le reny voromahery rehefa ampianatra an'le voromahery anidina de miakatra eo ambony le tranom-borokely izy de kopakopak'elatra ohatran'izao, kopakopak'elatra ohatran'izao. Iny kopakopak'elatra iny iny no hitan'le zanaka voromahery de iny no enaran'le zanaboromahery. De inona ny zavatra mitranga rehefa aveo ozy izy le mpandinika biby ozy izy aveo alainy le reny voromahery le zanany aveo anaty tranom-borokely eo alaina de atsipony dans le vide. De inona zavatra ataon'le zanaboromahery? Kopakopaka mianatra mikopakopaka fa mbola kely izy de malaky vizana. Rehefa vizana iny izy hitan'le reny de tsenain'le reny ohatran'izao, tsenain'le reny izy anaty fidinana, izy anaty finjerana iny. Sy le fitondran'Andriamanitra tahaka amin'ny elatry ny voromahery havanao. De le mpandinika fiainan'ny biby reny de milaza hoe raha ny fandiniana ozy izy tsy mbola nahitana zany hoe
ray na reny vorona hery zany a tsy nahazony tsy nahasambotra an'le zanaboromahery a nampianariny a manidina ry avanao anio andro famonjeny ho le hira 354 raha teo te hitondranao amin'ny elatry ny voromahery Andriamanitra raha mety ianao jereo tsara angely fandehan'le tantara eo rehefa miteny ny soratra masina hoe ozy izy Jehova hitanareo no nataoko tamin'ny Egyptianina ozy izy tamin'ny Farao sy tamin'ny Egyptianina ny alafy tany izy nandritra ny 3 volana nihita ranomasina mena dia hoe taony ainandro mamay be any amin'ny désert any taony atsika mangiry firy amin'ny alina tantanazy Andriamanitra taony tsy fisina sakafo ny taony tsy fisiny rano taony amalekitana nentsika azy tao refidimy herinandro vitsivitsy talohan'izao ry avanao ianao io zay tongeto anio dia ozy izy ny tompo aminao hoe fantatronge momba anao ary tsy ny ainandro zay fotsiny no iainanao sy tiavinao afakehitriny fa ny fiainanao mihitsy nytony any anaty avo fiaina tokantranonao mihitsy nytony any anaty lafaoro za te hitondra anao amin'ny elatry ny voromahery fa tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ary reo amalekita ao amin'ny ankonanao reo amalekita ao amin'ny fianakavianao any ampiasanao ao amin'ny fiangonana misy anao za hiaro anao amin'ireo amalekita reo zay ny tenin'ny tompo aminao ary zao ny teny fampanantenana manatombo isika raha oharina amin'ny zanak'Israely satria Jesosy Kristy efa tonga tateoriny ary ny teny hoe fa nanisany volondohanao azy de voaisako tsy hoe fanisana mahagaga fotsiny zany fanisana mahagaga zay tsy vitan'olombelona fa hoe milaza zany fa ny momba anao amin'ny antsipriany ry avanao amin'ny antsipriany dia fantatry Jesosy ry avanao fa ianao ve anaiky contrôler ny fiainanao anaiky ve anao contrôler ny fiainanao sanao zay dan'ny sainao sy dan'ny kipinao ianao ry avanao zany ny fanontaniana ny olona manaiky ho segolan'Andriamanitra aljery tapa fahatelo amin'ny andiny fiavatry ampanakaikaizy ny azy aloha fiangonanao tapao ny hevitra amin'izao marain'izao meteza anakaiky azy zay ny fahamarinana voalohany fa io hery zay nampiasainy anafana ny zanak'Israely tany Egypta io dia mbola ampiasainy ankehitriny hoe hivimbinana anao hitahinanao hiarovana anao anisiana soanao ary tsarovy fa ny objectif an'Andriamanitra raha nanafaka ny zanak'Israely tany Egypta izy araka ty andiny faefatra ty tsy akory hitondra azy aloha any amina tany anankiray fa nitondra azy eo akaikiny efa eo akaikiny Jesosy ianao ry havana famarinana faharoa arak'le nytenenina teo dia hoe ko ankehitriny hoy ny tompon-deha raha antsika mamaky ange ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia horakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ay ny tany rehetra teny mamy ataony aminao amin'izao marain'izao na iza ianao dia tiany ianao ho segola tiany ianao ho fananana sarobidy manokana ho azy any tany rehetra hoy ny tompo tiany daholo ny firenena rehetra tiany daholo ny olombelona rehetra fa ianao tiany manokana satria segola tian'Andriamanitra amin'ny malagasy rehetra tian'Andriamanitra koa ny kristianina malagasy rehetra fa ianao tiany manokana satria ianao manaiky segola tsy ny kristianina rehetra no manaiky segola zany maro ny kristianina anarana fa tsy mampisento azy zany hoe ho segola zany ary zany mba te segola levy mpamorietra teo segola levy mpamorietra
zany ingamba ny olona tena hoe ratsy laza sy ratsy toendrandrindra teo amin'ny fiarahamonina fihinany zavatra antranga nandalo Jesosy dia avy hatrany dia nanaraka levy ry havana nanaraka levy probablement efa nandreny Jesosy na eno azony toroteny na nanao fagagana izy fa vao nandalo teo aminy Jesosy dia nitsangana levy mpamoryetra mahavarina nge ny fiainan'ny levy ny antikanany anarana hoe levy dia hoe attachement zany hoe zany levy zany araka ny anara zany olona attaché amin'ny vola olona attaché amin'ny fafinaretana men'ny vola olona attaché amin'ny confort sy ny fiainana zao tontolo zany levy zany fa zao ry havana zao no ampianariny levy antsika hoe nandalo Jesosy dia nankatoy izy nitsanga tsy nangatakandro izy ary ny fahamarinana faharoa amin'izao marain'izao ho anao zay te ho segolan'Andriamanitra rehefa hoe nanakaiky azy ianao mankatoava azy tsy misy fepetra mankatoava azy tsy misy fepetra ary io ry havana rehefa mandinika ny fiainantsika tena mbola lavitry ny afo kitay levy nanana zay ilaina amin'ny maha-olombelona nankatoa tsisy fepetra levy nankatoa tsisy fepetra tsy niteny izy hoe Jesosy alory aleo amin'ny farany volana fitaiko ty asako ty Jesosy alory alolo za nangona kely fa amitan'le trano fa misy trano be fitaiko ao Jesosy zao toko ahoana io vola be io fa afoiko am'izao va io vola be io le levy attaché amin'ny vola sy amin'ny fafinaretana omen'ny vola avy hatrany dia nitsangana ry havanao satria maninona fa maninona izy nankatoa ry havanao satria inona fa mba hoe teo segolan'Andriamanitra izy zavatra concret be zany ary fatany ry havanao fa raha ny vola sy ny arena zay mety ho azony amin'ny famorin-ketra io tsy ahatonga azy tsy almy azy fahasambarana zany olona segolan'Andriamanitra zany meteza segola oly andiny fadimy ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianao tiana tao ho segolange ianao io tanana efa natsotra teo amin'ny azo fijaliana io efa miandry ianao tea miainanao amin'ny masegola fa zao ianao tsy atsapa hoe segola ary izy tsy amiananao raha tsy mitandrina ny teniny ianao apetra levy tsipidalao za te anao segola ao amin'ny toko faharoapolo izy mameno dity folo tsy le olona tany andevo ny tenena ataoko segola ianao le olona efa afaka mena safidy hoe mety ianao sa tsy mety ho segola maro ry havana ny mino mpino azo lazainy hoe ny fo azo lazainy niova fo azo lazainy miaina fiovam-panahy misy zany fa tsy ampy fahalalana dia tsy mahafantatra hoe ny condition mahasegola dia hoe le fankatoavana fa hoe ny zava-dehibe dia ny fitiavana an' Jesosy dia io samy manana an'izay safidiny iny manana an'izay hitiavany avy tsia ry havanao tsia asain'ny tompo mitombo amin'ny fankatoavana isika ary zany hoe fankatoavana an' Jesosy zany no amina marinanao anehoanao hoe segolainao zany hoe fankatoavana zany no azahoanao fahombiazana koa amin'izay asa ampiandraka etan'ny tompo anao nisy pasteur anankiray zay ny tantara kasika ny Abraham Lincoln président des États-Unis tao anatin'ny guerre civile tany États-Unis no nitranga ny tantara dia nanao fitombavaka niaraka tamina vondrona pasteur i Abraham Lincoln ry havana dia ozy izy le pasteur anankiray
tamin'ny Abraham Lincoln président ao andoatsika hivavaka ndoatsika hivavaka mba hiandany amintsika Andriamanitra anatin'izao ady zao ndao sika hivavaka président mba hiandany amintsika Andriamanitra anatin'izao adintsika zao tsia hoy Abraham Lincoln tamin'le paster tsy vavaka tsika ozy izy mba hoe Andriamanitra no hiandany amintsika fa mba isika no hiandany amin'Andriamanitra isika no en règle amin'Andriamanitra isika no du côté n'Andriamanitra fa tsy hoe Andriamanitra du côté tsika ka ny eo amin'Andriamanitra tsika manaiky ny sitrapony ary zay hoe ny sitrapony dia sitrapontsika zay zavatra tiany dia tiantsika zay programme dia programmatsika zay agendany dia agendatsika vitanao ve zany ry fiangonanao mahafinaritra ny teny zany vitanao ve zany fa zany ny olona ségolary avanao mitombo amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra mijery mandinika ny fiainany hoe tena miandany amin'Andriamanitra ve za tena hoe en règle ve za vis-à-vis n'Andriamanitra fa tsy mangataka vote tsy ny filana fandreseny hoe mivavaka aminao a Jesosy miandany ianiko tsia ry havana tsia tsy zay namboarany soratra masina any tsy zay namboarany soratra masina any ary dia rehefa mitombo isika amin'ny fankatoavana rehefa mitombo isika amin'ny fankatoavana dia mitombo koa ara-panahy tsisy fitombona ara-panahy ka tsy ahitana fankatoavana tsisy fitombona tsy miexiste zany hoe fitombona ara-panahy zany na maka baiboly oatra n'inona ianao na hivavaka oatra n'inona ianao nefa tsy mankatoy ianao tsy tombo ara-panahy ianao ry havana raha oharina amina faterahana zazakely faterahana ara-panahy ry havana zazakely rehetra rehefa jerena mahafatifaty kely daholo ny zazakely fa raha miverina mamangy an'iny zazakely iny ianao afaka enim-bolana afaka heri-taona ka tsy nitombo le zazakely vao avy mamangy an'iny zazakely iny ianao raha misy namanao ny ara-mamangy aminao dia mifampikitika nareo rehefa ao alatranao hoe ary totra sampona le zaza heri-taona aveo mbola ohatran'iny ihany zay ohatran'izany ny kristianina maro mba nanapa-kevitra ndray an' Jesosy ndray androany saingy tsy ahitana fankatoavana ao amin'ny fiainany havana dia ngejerentsika io fiainam-pankatoavana io loharano pitahina Deutéronomie 3 Deutéronomie 3 9 sy 20 iarahantsika mamaky ry havanao Deutéronomie 3 9 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy miantso ny lanitra sy ny tany ao anio ho vavolombelona aminareo fa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozona koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao dia notiany Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hihainy feo sy fikitraminy fa izany no fiainanao sy fahamaroan'ny andronao mba honenanao eo amin'ny tany izay ny aninan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homena hatrany mboalohany Andriamanitra dia Andriamanitra mampisafidy ary Andriamanitra mampanapa-kevitra ary Andriamanitra mitaona ho amin'ny fankatoava ry havanao teo segolan'Andriamanitra ianao tombo amin'ny fankatoavana teo segolanana fiainana voatay ianao tombo amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tombo amin'ny fankatoavana fandamina am-piangonana faraka ny afatry pastera rabe manahako amin'ny katekisma ao amin'ny fandamina am-piangonana manan-kery ihany koa no ahitanao ny sitrapon'Andriamanitra akoatra ny ao amin'ny baiboly ankatoavy fandamina am-piangonana ary rehefa tonga ny fitahina tsy ianao irery ihany ange no hitongavan'ny fitahina fa ianao sy ny taranakao io didoanao io fanamarina tena io fanoherana io ampididozanao sy ny taranakao okizay ozy izy ny tombo ataoko segolainao ankehitriny raha mitombo amin'ny fankatoavana famarinana fahatelo farany ry havana
hojerentsika ao amin'ny Romanina toko fa 4:10. Romanina toko fa 4:10. ndeke iarahantsika mamaky ny Romanina 4:15 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Le tapany farany amin'ny 15 hoe an'ny tompo isika. Zay moa le lazainy ry Darby sy second ary amin'le Exodus 7:15 vous m'appartiendrez en propre, hoe ay ianareo. Io tenenin'ny Paoly an-Jeryavana, na velona isika na maty isika dia an'ny tompo. Na velona isika na maty isika dia an'ny tompo. Eto Andriamanitra ry havana dia mitovy amintsika olombelona. Rehefa misy zavatra sarobidy amintsika dia satry foana hiazona azy eo akaikitsika, na satritsika foana hoe atazana azy mandrakariva le zavatra sarobidy, le olona sarobidy amintsika ry havana. Fa zao le problème, mba manaiky antsika hoe ay hoe zany ny afatr'Andriamanitra. Nefa rehefa jerena ny fiainantsika andavanandro tsy miexpérimenté ntsika n'le hoe nanakaiky an'Andriamanitra. Tsy miexpérimenté, tsy miaina isika le hoe ségola an'Andriamanitra, rakitra soa, trésor précieux azy. Fa maninona dia ozy izy Isaia mpaminany, ozy izy Isaia mpaminany hoe ka ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Sika menakava izay vory eto ry havana dia samy manana zay heloka mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ary ny tompo no miteny hoe andro famonjenana io mieke heloka, mieke heloka. Fa tian'Andriamanitra atao segola isika ry havanao. Sika rehetra dia samy manana heloka kely, sika rehetra dia samy manana heloka be, zay efa hoe nifakazarantsika ary tsy manelingelina antsika ntsony ny fisiny ao amin'ny fiainantsika. Anika tsy manamarina fa hoe an'ny tompo isika, tsy manamarina isika fa hoe an'ny tompo. Eo ny lainga madinidinika, eo ny lainga lehibe, eo ny fosafosa madinidinika, eo ny fitantarana fanaratsiana olona, eo ny zao, eo ny corruption mazatra antsika. Variny zay ry havana Michel Donety teo miaraka amin'ny président Mimo, rehefa mandeha mitorotena ohatran'izao ka mandeha mamanky fiangonana, fantatra roa ny olona mamaly, olona ray amin'ny 4 ny mamaly, olona ray amin'ny 4 ny mamaly. Possible tsy maharesy laza azy le Saint Donety, fa rehefa dinienao fotsiny zao azafady aloha pastera, zana nanao contrôle technique tamin'ny herinandro, tena nametraka, tena ifonako aminao zany tsy segolan'Andriamanitra ry havana. Azafady pastera, za zao vavany andafy mihitsy mizara lova zay menakavy zany raha nyray tapo hoe anao taratasiny anina, tena lany ny passportko, za tsy maintsy mandeha moto fa lany kio ny bieko voatery nametraka teo amin'ny domaine. Tsy segolan'Andriamanitra, tsy segolan'Andriamanitra ry havanao manao an'izany. Ary sika rehetra na mikolokolona amin'ny zavatra hafa dia hoe tenenin'ny tompo hoe anio arak'lera 354 teo, anio no andro famonjena. Hoy ny tompo hoe avelao ny fanamasina hiasa ao aminao, ampibebaka anao amin'izay le hotany tany saina teo sy amin'ny hafako zay hoe ampiekeny anao ry havanao. Fa hoe anazy ianao ary izy efa dodina akanao eo akaikiny, izy efa dodina akanao eo akaikiny, tahaka ny tena hoe segola. Tamin'ny larobia teo ry havana nisy mpanompon'Andriamanitra tonga tao aminay tao dia niteny izy hoe pastero mangataka anao aho izy
famangina fa misy raitapo amiko ao anatin'ny tsy fahasalamana tratran'ny cancer. Larobia izy no mangataka famangina. Larobia ataontra toy hoe tena repitra tanteraka aho a fa zao sabotsy maraina amin'ny enina sasany a tongany sabotsy maraina dia mba miangavy marina fa maraina ilay izy a fa mba ialana le embouteillage a andaniana andro sa amin'ny tsisy dikany a mba miangavy tompoko hoe alao zahamangy a amin'ny enina sasany somary teo zany tonga tao amin'le famangina riavana dia hoe tao le raha namana marary a tao ny vadiny a tao ny reny vadiny a tao ny zanainy anankitelo a tao le mpanompon'Andriamanitra mpivavaka to ny antsoa sy akizy anankiray. Dia nitantarainy teo hoe nanao chimie efa mpanao chimie eo izy fa tamin'ny sabotsy teo izy nanao chimie eo farany a ary ny tena nanaitra dia hoe vizana be izy tao amin'izay taorinan'izay chimie eo zay. Dia zao izy a efa tsy mahidina ny ambany rihana ohatran'ny fanaony talohantsony a noho ny arerahana ary ohatrany tsy mahala tsy mahatsangana avy ao am-pandriana intsony a akory. Dia tao moa zany le fianakaviana dia ozy ahako tamin'ilay fianakaviana eny ary tompoko a ny tsika rehetra hoa entina ambavaka fa manarak'izany hoa tsika afaka tsika hitondra ambavaka an'Andriamanitra ny valimbavaka fa sika asainy mangataka maintenant a ty hoa zao ny lazaiko anareo amin'ny fotoana tahaka izao a tsara ny manolotra ny fanahin'ny mpino anankiray eo an-tanan'Andriamanitra fa maninona hoa io a miorona amin'le tenin'ny salamy 1:35 hoe Andriamanitra eo an-tananao no atolotry ny fanahiko ka io salamy 35 io a manazava amin'ilay izy menaka vory teo azany. Io salamy 31:5 io a la filazan'ny mpandinika dia hoe vavaka fanaon'ny jiosy a isakariva alohan'ny atory na salama na tsy salama ninina sionjavana alohan'ny atoriana dia mivavaka n'io salama 1:35 io so dia hoe ao anaty torimaso amin'ny alina iny a no tonga ny fahafatesana dia motomandry le olona karazana sécurité zany sécurité zany satria maninona raha hoe eo tena eo tanan'Andriamanitra le fanahy riavanao efa nilazaina ty tombenombeny fanangy tsy mety maty fa rehefa tonga le fahafatesana raha modomandro eo amin'ny tompo a le pino a dia lasa any amin'Andriamanitra eo ny ilan'Andriamanitra any paradisan'Andriamanitra raha ohatra hoe nalalafitra an'Andriamanitra le pino le olona zany na pino ara-pomba izy lasa any fahaverezana iny fanahy atsasakadiny a nanazava tamin'ilay fianakavianan'izay ozake maika ho afa olona marary ny cancer ohatran'izao le cancer ange raha vao hoe miresaka cancer ianao e na izy any izy avoan'ny cancer dia efa mialoalo ohatsaina zany hoe fahafatesana ateraky ny cancer zany arany ny jioso a manao zany vavaka zany izy maika ave tsy aloha ve tsika hivavaka ho an'ny fanahy zao mpanompon'Andriamanitra zao impolo ao nakatoky a impolo nanaiky le vadiny hoe le fotoatany le vavaka moa zany dia ndreto zay tompo manolotra fananty mpanomponao ty a na hoe vavaka saina ataole olona moa zany hoe raha velona dia velona ho anao raha maty a dia maty ho anao rehefa nazo autorisation ohatran'izay ry avana tena andeha mipetraka teo akaikin'le teo ampandrinan'le marary dia eo zany izy mitsotra apetraka teo amin'ny sorona ohatran'izao ny tanako tena zavaiko azy tsara hivavaka ho aza dia rehefa mitsahatra rehefa miato a dia averinao ny vavaka ataoko okeo izy izy nanomboka ny antso hoe Jesosy tsy miteny le ranamana tsy miteny le ranamana tonga dia nanazava le vady ka izy io marina paster somary faible sady feny reko ao dia ohatrany tsy mahavoaka feo loatra oke ara hoa dia zao ara nyteneniko amin'le ranamana rehefa miato aza dia miatokatoka amin'ny lohanao ianao a io miatokatoka amin'ny lohanao ianao hoe afantarana hoe manaika le vava le tonombavaka teo a tony anao no nanonona le vavaka dia eno izy izy le ranga dia mamerina indray miantso a Jesosy misaotra anao ny amin'ny fitiavanao a tsy miatoka le ranga tsy miatoka tsy mihetsika mihitsy le ranga tena grave tility ho a zay zany izy
ake zao raha nanaovantsika azy zao nanaovantsika azy rehefa miato dia antaniko ianao manaiky an'izay voalaza ve ianao dia natao amin'izay raha le vavaka natao hatramin'ny farany le vavaka dia isaky manontany hoe manaiky an'izany ve ianao a chaque phrase manaiky an'izany ve ianao dia nanaiky izy misaotra an'Andriamanitra dia zao nitranga riavana zao nitranga vita le vavaka tena nisokatra be ny masina ohatra ny balika ny tareny ka tantaraiko anareo satria ngamba faly izy hoe ohatrany hoe misy hoavy mamiratra ary hoavy mandrakizay ve hitany tampoko possible mihitsy zany fa zao no lazaiko anareo koa hoe le endrika mihiratra iny tena hoe nandritra le vavaka mizara aminareo fiangonana tena hoe combat tamin'ny devoly sy tena hoe mankahalan'izany hoe fanahin'olona tolotra eo tanàn'Andriamanitra zany fa tiany fanahin'olona hoe orombahiny dia ombany vahoany ihany tiany olo io segolany fa tsy hoe segolan'Andriamanitra tena combat nandritra n'le vavaka ary misaotra an'Andriamanitra riavana misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny nazahoana nanao izay tombavaka izay toy ny hoe victoire spirituelle nanaovana an'izay vavaka izay ary ankehitriny tena hoe segolan'Andriamanitra izay mpanompon'Andriamanitra zay dia adiny ray avy eo moa ny antso le vatiny hoe pastera misaotra ny tompo misaotra anao fa lasa izy ary fantatra hoe misy azy ankehitriny lasa any amin'ny tompony zay nanao azy segolany ary tena hoe tsy mahafoy azy ary mitady azy eo akaikiny riavanao tianao ny tompo hoe anio no andro famonjena makanisa eo anatrehany tapao ny hevitra ary avelo ny fanamasina zay fanahin'ny fanamasina dia fanahin'ny fakatoavana ampitombo anao amin'ny fakatoavana an'Andriamanitra dia afaka miteny ianao hoe za te an'ny tompo na velona na maty te an'ny tompo ihany aho ho aminareo fahasoavan'ny tompo